Manolotra ny arahaba tompoko. Saika mbola ho betsaka hatrany aloha ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra satria amin'ny vatovafidivinany ary atsimo atsinanana ho amin'ny Anioalina sy ny Rahampitso izany. Raha mahakasika ilay faritra Rahamaso ao amin'ny ranomasimbe Indiana kosa indray amin'ity faran'ny herinandro ity aloha tsy mbola misy atahorana ny mahakasika azy io. Raha araka ny vinavina koa anefa hatreto aloha dia saika hoe ahazo an'iny losy rahavavy iny izy. Amin'izao fotoana izao kosa dia any amin'ny manodidina ny 20 sy 800 kilometatra avaratra atsinanan'ny Vohemara no misy azy. Hitantsika ihany moa ny fivoaran'izy io amin'ny herinandro io fa ny angatahana aminao dia ny anaraka tsy tapaka ny vaovao avoakan'ny météo Madagasikara. Raha mahakasika ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny kosa indray dia saika ho mafy hatrany aloha ny tsiokan'ny alizay eto Madagasikara. Arak'izany ary dia mbola sitraka orana hatrany aloha morontsiraka atsinanana raha toa kosa ka andrahona mety isy any ny erikerika madinidinika moa eny antsefatsefany eny ho an'ny afovoantany. Andrivotra kosa amin'ny ankapobeny any amin'iny tapany atsimo nosy iny satria amin'ny morontsiraka atsinanana ary ny faritra avo amin'ny afovoantany. Andao jerentsika amin'ny antsipiriany ary izay toetry ny andro amin'ny Rahampitso izay. Maraina aloha dia sitraka orana malefaka ny any amin'ny morontsiraka Boeny, Sofia ary ny faritra Diana, Sava, Nalanjorofo, ny morontsiraka ny faritra atsinanana mitatra hatrany vatovafidivinany atsimo atsinanana ary Taolagnaro. Mety hipaka hatrany amin'ny ilany atsinanan'ny Iorombe sy Otmatsiatra mihitsy ary moa izay orana malefaka izay. Ho antsika ato amin'ny afovoantany kosa indray dia andrahona mety hisy ihany ny ezika isina erikerika manify indraindray na tsefatsefany eny misava ihany moa zay rehefa misandratr'andro. Ny faritra sisa rehetra kosa ho maina ny andro. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia any amin'ny tapany atsimo nosy iny ihany no hoe saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa ny faritra sisa rehetra kosa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety arahakotroka avokoa. Raha mahakasika ny maripana voatombatombana ho amin'ny Rahampitso izay zao dia manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 5 degré celsius eo ho antsika ato amin'ny afovoantany. Any avakana karatra moa mety ho tafiditra hatramin'ny 13 degré celsius mihitsy. Any amin'ny faritra atsimo iny kosa ny Toliarany dia ananika hatrany amin'ny 9 na 7 degré celsius mihitsy maripana ambony rindra. Torak'izay ihany koa ny amin'ny faritra Menabe manodidina amin'ny 5 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra. Andao indray raha jerentsika ny mety ho tetry ny andro amin'ny andron'ny 9 mars any amin'ny fankalazana ny ivony any aloha izany hoe any Toliarany dia saika ho maina tanteraka mihitsy ny andro, hafana be zay indraindray. Ny tapany atsimo nosy iny zany no saika hoe ho maina ny andro fa ny faritra sisa rehetra kosa ny tolakandro na ny alina dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety arahakotroka avokoa. Raha ny maripana amin'izay aloha tsy dia misy fiovana firy fa manevokevoka hatrany aloha any Toliarany zao manodidina amin'ny 9 na 7 degré celsius eo. Any amin'ny faritra Menabe iny kosa dia mananika hatrany amin'ny 5 degré celsius mihitsy. Andao ary ny amaranantsika anazy ny vinany toetry ny andro ao amin'ny alatsinainy. Any amin'ny tapany atsimo nosy aloha dia saika ho maina hatrany ny andro. Ny eto amin'ny faritra ny afovoantany kosa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Ny faritra sisa rehetra moa miandrandra orana tandrifin-drahona mety arahakotroka avokoa. Raha ny maripana amin'izay alatsinainy izay kosa indray dia manodidina eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 degré eo na 20 eto amin'ny afovoantany. Tsy dia misy fiovana hatrany any amin'iny ilany tapany atsimony nosy iny fa 13 na 17 degré celsius mihitsy. Zay indray raha tompoko lasy tompoko vavy ny vinany toetry ny androntsika. Manome fotoananao ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.